Fatao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny tanterahana tamin'ny omaly dia maromaro ireo olom-panjakana na ihany koa izany miaramila sivily izay voatendry isahana andraikitra maro. Misy ihany koa anefa ireo niaran'ny famondran-toerana eo indrindra ary no notsipihan'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta fa tsy sazy akory ny famondran-toerana na famondrana andraikitra anampiasam-panjakana na mpiasam-panjakana ambony iray araka izao fanazavana izao. Fanolam-piasaka mpanjakana ambony tsara fantatsika dia izay no zava-misy ary aza heverina fa hoe sazy foana no anoloana ny olom-panjakana anankiray fa mety misy zavatra maro kritera ao anatiny ao no mety ho fahelana no mety ataoko hoe efa ilana traikefa vaovao ainga vaovao amin'ny toerana zay nasiana fanoloana zany fa iny tafiditra ao anatiny ataontsika hoe fanoloana ara-dalàna na hoe affectation ordinaire fa aza heverina ho sazy na fanaovana aza lambo fa tsy manao an'izany tomponam-panjakana fa miezaka foana mitady zay lafatra zany eo amin'ny fanatanterahana ny asa-panjakana satria aza dimy teny filoham-pirenena zany taria amin'ny iavoloha zany rehefa nanao ny fampiarabana tratsintaona fa mila miazakazaka tsika amin'ny taona ty mila miasa ny tafiditra ao anatin'izay azakazaka zay zany no anomezana ainga avao départemental ministériel tsirairay avy amin'izay fanomezana toerana ary ny olona tsirairay avy zany eo amin'izay toerana andraikitra sahaza azy ary ny olona soloana reny hoe tsy olona nariny fa nafidra toerana ny tiany amin'ny toerana izy zany tena azo antokokoa zany ny efficacité ny